Fansitraka fiarabe sy moto ary-badratra entina hanatsarana ny asina avy amin'ny fikambanana positra maneran-tany ny positra malagasy androany ho alefany amin'ireo toerana sarodalana ireo fitaovandreo fanatanterahana ny velitra ny faha 12 fanavaozana sy fampandrosoana Madagasikara izao hoy misy ny fanovana ny fampiroboroana ny atao arak'azy-mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Rose Christelle sy Kevin Raminasan. Mandidina ny 100,000 hatramin'ny 2,000 isan'andro ny entana ho alefa manerana Madagasikara tonga ao amin'ny pasotra malagasy. Nanatara fa tongavan'ny entana ny tsy fahampian'ny fitaovana hatramin'izay hoy ny tale jeneraly. Ho fanarenana izany nahazo fitaovana avy amin'ny fikambanan'ny paositra maneran-tany ny paositra malagasy androany. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa FAQS, Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, na tahiry amin'ny fanatsarana kalitao sy ny tolotra. Ireo camion reo dia ny anankiroa amin'ireo alefa makany hitatitra ny entana makany Menatsimo makany amin'ny RN13 hatrany Fort-Dauphin dia ny anankiroa alefa Mianavaratra. Ireo hisehatra ao anatin'ilay antsoina hoe e-commerce ny positra dia mila fitaovana toy ny moto anaovana ny livraison satria mila livraison ny rapide ny e-commerce dia anaovana an'izay ireo moto 520 hitantsika ireo. Ireo zany itony bajaja itony izay mbola andiany voalohany ireo fa mbola hoavy manaraka hoentina hizarana ny colis any amin'ireny faritra ohatrany hoe any Fort-Dauphin, ohatrany hoe any Moramanga, any Maeva-tanàna, izany dia anatsarana ny kalitaony. Nisy ihany koa ireo fitaovana toy ny laptop, panneau solaire, box internet, mitetina $20 avy amin'ny Japon. Izao rehetra izao dia fanatanterahana ny velirano faha 12, fanavaozana sy fampandrosoana Madagasikara hoy ny ministra fanovana, fampiroboroboana ny haitao arak'azy-mirindra, ny paositra sy ny fifandraisan-davitra Taina Razafindramalo.